atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatranisika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra atsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Nahoana ianareo no gaga mibanjana ny lanitra eto ry lehilahy avy any Galilea? Tahaka ny nahitanareo an Jesoa niakatra any an-danitra iny no mbola ahatongavany indray. Aleluia. Mbola agnatin'izao afaliagna entiny nipaka izao no entinay manolotra fiarabagna ho antsika jiaby zay magnaraka an'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. I Jesoa Kristy niakatra any an-danitra ka ny lohahevitra zay naroson'ny fiangonana ho antsika amin'izao Ascension zao dia ny hoe omano ny hiverenan'ny Tompo. Entintsika mandiniky zay ny lohahevitra zay dia ndeha hitandrignesantsika ireto vakiteny telo zay naroson'ny fiangonana ho antsika ireto, ary efa aveo dia hiaraka hitandregny ny fampianarana sy toriteny avy amin'ny ray aman-dreny dia ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson archevêque antsika. Ka ny vakiteny masina voalohany dia boky mitantara ny asan'ny apôstôly ao amin'ny toko voalohany ny andiny voalohany ka hatramin'ny faha 12. Nakarina teo anatrehan'izy ireo izy: ry Teofily, efa voalazako tamin'ny boky voalohany ny zavatra rehetra nataon'i Jesoa sy nampianariny hatramin'ny andro nampakarana azy no ny efa nomeny didy tamin'ny alalan'ny fanahy masina ny apôstôly izay nofidiny. Taorian'ny nijaliany dia maro ny pirofo nentina nanamarina tamin'izy ireo fa velona tokoa, sady niseho taminy nandritran'ny 70 andro izy ary nilazalaza ny momba ny fanjakan'Andriamanitra tamin'izy ireo. Ary ilay niaraka tamin'izy ireo iny izy dia nanafatra azy mba tsy hiala ao Jerosalema fa ny andro izay nampanantenay ny ray araka ny efa renay tamin'ny vavako hoy izy. Fa ijoany nanao batemy tamin'ny rano, ary ianareo kosa atao batemy amin'ny fanahy masina raha afaka andro vitsivitsy. Ka izay tafangona teo dia nanontany azy hoe: Tompoko, amin'izay va no fotoana anangananao ny fanjakan'Israely indray? Fa hoy ny navaliny azy ireo: tsy anareo no mahalala ny andro na fotoana izay efa nalahatry ny ray amin'ny fahefany. Fa rehefa idinan'ny fanahy masina ianareo dia hahazo hery, ka vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jodea ary Samaria ka hatrany amin'ny faravazan-tany. Nohony efa nilazizany izy dia nakarina teo anatrehan'izy ireo, ary nisy raho nananakona azy ka tsy hitan'ny masony intsony izy. Raha mbola nibanjina ny lanitra teo izy ireo tamin'ny Jesoa nisonitra ihany, dia indreo nisy roalahy ny akanjo fotsy niseho teo anilany nanao hoe:
ry lehilahy avy any galilea, nahoana ianareo no mijanona eto mibanjana ny lanitra? Igny Jesoa nalaigny taminareo any an-danitra igny, de mbola ho avy indray tahaka ny nahitanareo azy niakatra any an-danitra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, hisaorana ny Andriamanitra. Vaky teny masina faharoa, taratasy ny masinda Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tamy Efezy. Efezianina toko voalohany, ny 7:10 ka hatramin'ny 13. Napetraky ny ray eo ankavanany any an-danitra izy. Ry kristianina havana, Andriamanitra reny Jesu Kristy tompontsika reny voninahitra, dia hanome anareo ny fanahin'ny fahendrena amampanambarana hahalalana azy tsara, ary mba hampahiratiny tsara ny masipanahinareo ahalala izao, ny fanantenana ny antsoany anareo, ny aben'ny voninahitry ny lova anomaniny ho an'ny olo-masina, ary ny alehiben'ny fahefany moapampana ho an'izay mino hita amin'ny fiasany heriny tsy toha. Naharihary ny tao amin'ny Kristy zany heriny izany, taminy nananganany azy ho velona sy nametrahany azy teo ankavanany any an-danitra, ambony lavitra noho ny fiandrianana rehetra, ny fifehezana rehetra, ny fanjakana rehetra ary ny anarana rehetra azo tononona, tsy amin'izao fiainana zao ihany, fa amin'ny fiainana ho avy koa, fa napetrany eo antongony ny zavatra rehetra, ary nataony filohany ambony indrindra izy amin'ny eglizy, izay tena ny famenon'izy mpameno tena antsakany sy andavany amin'ny rantsambatany rehetra. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny sy fanambarana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny sy fanambarana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny sy fanambarana. Alleluia, teny fitiavana, sady famonjeny sy fanambarana. Evanjely masina nosoratany masindahy Matio ao amin'ny toko 7:20, ny 9:20 ka hatramin'ny 20. Nomeny ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Tamin'izany andro zany, ny mpianatra 12 lahy dia nankany Galilea any amin'ilay tendrombohitra nasain'i Jesoa nalehany. Noho nahita azy izy ireo izay nisalasala taloha dia nitsoka azy, ary Jesoa nanatona azy ireo ka nilaza taminy hoe, efa nomena ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany. Ko mandehana ianareo, mampianara ny firenena rehetra, manao vabatemy azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina,
ampianaro izy tandrina ny zavatra rehetra nandidiako anareo. Ary indro aho eo aminareo mandrakariva ambara-pahatonga ny faran'izao tontolo izao. Izany ary ka ankalazaontsika fa masina ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry kristianina havana, faly ravo isika menakavy amin'izao andro ankalazasika ny ascension, faly tsika ny any satria nisy avasika tafita. Karaha izay tokoa rehefa misy ireny avasika tafita ana eo amin'ny fanadinana tao zany na eo amin'ny fiainana dia mifampiarahaba tokoa ary isika olo raika amin'izao satria izy Yesoa lohan'ny eglizy ary isika no eglizy fianakaviam-ben'Andriamanitra. Tafita izy Yesoa ka mifampiarahaba tokoa ary isika amin'izao ascension izao. Jesosy Kristy niakatra any an-danitra, any zany no toerasika rehetrarehetra. 70 andro tokoa izay ry kristianina havana no nampianaran'i Jesosy velona ansika ary niaraka tamitsika izy. Jesosy mpiarabelona amintsika tokoa na niaraka namakivaky an'izay afalian'ny baka izay ary dia mbola samy faly isika. Ka raha nisy ary ny 70 andro ny karemy ary dia raha tadidinareo sara dia rehefa tonga ny alahady ny sapakazo dia nilazaisika fa miaraka miakatra amin'ny Jesosy isika ho an'ny Jerusalema, lay tanànany fiadanana, lay tanàna masina. Ka raha miara-miakatra amin'ny Jesosy isika dia miara-maty aminy amin'ny fahotana ka miara-mitsangana aminy, ka niara-nitsangana aminy tokoa isika. Olom-baovao amin'ny baka isika izao, nampianariny isika tahaka ny nampianariny an'ireo mpianatra nandritra n'izay 70 taona nisanganan'izay, ka nampianarany an'ireo mpianany ary dia tadidisika sara reo fampianarana dia ny alahady ny famindrapo nampibaribariny tamin'ny Thomas izay mpiarabelona amintsika azy izay, mpamindra-fo izy ary niarana makivaky koa ihany isika fa niseho tamin'ireo mpianany izy, niseho tamin'ireo mpianatra tany Emaosy. Ary dia azosika tohizana moa izay fa ny anyty zany dia miara-mankalaza isika ny niakarany any an-danitra. Io lailazaisika hoe ascension, fiakarana. Ka ity fankalazana ity dia azo antsoina hoe fisanganako velona ihany koa, zany hoe endrika isehony afenon'ny Paka. Fa tena mbola ao anatin'ny vanim-potoanan'ny Paka isika hoy aho teo, ary ny vaky-teny izay renesika amin'izao fankalazasika ny fiakarana izao dia mampibaribary fa mpiarabelona amintsika tokoa i Jesosy. Ary dia manomboka amin'izao ary dia eo anivisika tokoa izy ary ivo ny mpiainansika tokoa. Ary izay no antony nampanantenany amin'ireo mpianany rehefa lasa aho ka idina ny fanahy masiny ianareo dia ho vavolombeloko hatrany amin'ny faravazan-tany. Izay tokoa ry kristianina havana, i Jesosy mpiarabelona sy hoe iza fa isika feno ny fanahy masina, kristianina isika, zany hoe Kristy velona amin'izao andro iainasika izao. Ary zay no alalintsika mandritra ny mandava-taona rehefa ao amintsika tokoa ny fanahy masina, zay ny dikany batemy noraisika, ary zay no antony nanavozasika ny toko tamin'ny batemy. Kristianina isika, ka isika zany no Jesosy mpiarabelona amin'ireo manodidina asika. Ary sy miandry hoe aiza Jesosy fa eo anivisika izy
afaka mandresy zavatra maro isan-karazany fandrindrany rasy isika raha miombona tanteraka amin'ny Kristy. Zay no lazainy Kristy raha ny teny izy hoe efa nomenay ny fahefanana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ka raha ao aminy ary sika dia mizoro sy mirefarefa amin'ny tany sony, zany hoe sy fiainana lavo revo ao anatin'ny fahotana isony marina olombelona isika milohaloha lanitra ka mety olena manditany ka mety misolafaka, kanefa olombelona no avoziny ny fanahy masina ka zanak'Andriamanitra, ka fiainana zanak'Andriamanitra no tantera isika, ka maniraka sika ary izy Jesoa ny anty, ary zay no fankalazasika ny Jesoa niakatra ny an-danitra, zay ny hafaliany ny ascension. Izy Jesoa maniraka sika satria feno ny fanahany sika, kristianina isika, ka izy no milaza amintsika ny anty mandehana atovy mpianatro ny firenena rehetra, ampianaro izy reo hitandrina ny zavatra rehetra nandidiko anareo. Zany hoe nahatonga azy ho kristianina, ka izay no mahatonga izy Jesoa milaza hoe manova batemy, zany hoe hibebaka izy ireo anavao ny fiainany raha mahita ny fiainasika kristianina. Ary izay no antenaisika ary amin'izao taona ny fandaliana-ponoana izao, Jesoa mpiarabelona amintsika, dingana vaovao zany no ataosika manomboka amin'izao ry kristianina. Teo sika nandalina any Jesoa mpiarabelona amintsika nanomboka tamin'ny avant izay, ary de nalalintsika tamin'ny karemy, tamin'ny paka i Kristy mpiarabelona amintsika. Dia tsy iza fa isika amin'izao andro izao, amin'izao taona 720 izao, no ny fandaliana-ponoana, no ny fandraisasika an'izay hoe fanahy masina izay, de isika zany no iraina eo anivon'ny fiarahamonina, eo anivon'izao tontolo izao marina sy anisan'izao tontolo izao sika, fa eo anivon'izao tontolo izao mba ho fahazavana sy fanasina, ka maniraka ansika ary amin'izao fankalazasika ny fiakarana izao, maniraka ansika i Jesoa mandehana atovy tonga mpianatro, sy amin'ny alalan'ny herisetra izay, sy amin'ny alalan'ny resaka risoriso na fividianana na fitapitaka, izay no mahatonga milaza hoe tandremo fa misy Jesoa piraty, ka oka isika sy voafitaky ny reny Jesoa piraty reny, ka isika ary amin'ny alalan'ny fiainana kristianina, amin'ny alalan'ny maha-kristianina sika, zany hoe amin'ny fahaizasika mampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro, dia ho fahazavana sy fanasina isika, ka ahatonga an'ireo manodidina sika koa andray an'i Kristy, zany hoe hitandrina ny fampianaran'i Kristy, ary zinona ny fitandremana nampianaran'i Kristy asika, fa ny fifankatiavana tahaka ny tiavana asika, zany hoe fanimpona izay, ny fampanjakana ny marina, ny rariny sy ny hisiny, ka andresiny ny risoriso ary ampanjaka ny fihavanana, ka soisony ny herisetra sy ny etraketraka manapotika ny fiarahamonina asika, ary zay de ho chapelle velona isika, chapelle ny famindrapo, ka manatanteraka an'izay hiraka ampanaoviny Jesoa asika zay, mandehana atovy mpianatro ny fireneny rehetra, sy misy avakavaka izany ny finoana, fa natao an'olon-drehetra, ary zay i Kristy, ary zay koa isika dia andray ny olona rehetra, sisy fanavakavana, sisy fanilikilina ao amin'ny eglizy, fa atao olo raika isika, sambatra isika ho ao matetika mamerimberina an'izay, mahasapa fa olo raika ao amin'ny Kristy isika. Mety an-tany tena isika, sarotra izao fiainana izao, sarotra ny fizoroana ho vavolombelona, ary mety mitondra amin'ny aina izany, fa lazain'i Kristy ary amintsika amin'ny evanjely, indro aho eo aminareo mandrakariva, mandra-pahatonga ny faran'izao tontolo izao, aza matahotra aza sika, aza mavozy isika izany, fa i Kristy no miombona amintsika, amin'izay i Kristy nandresy no
eo anivosika ka afaka mandresy an'izay rehetra izay isika ary izay no ambarany Masindahy-Paoly amin'ny amin'izao andro fankalazana ny fiakarana izao hoy Masindahy-Paoly na ariarian'Andriamanitra ray tao amin'ny Kristy zany ery izany tamin'ny nananganany azy ho velona sy nametrany azy teo ankavanany any an-danitra ambony lavitra noho ny fiandrianana rehetra, ny fifehezana rehetra, ny fanjakana rehetra ary ny anarana rehetra azo tononona sy amin'izao fiainana izao ihany fa amin'ny fiainako ho avy koa fa napetrany eo an-tongony ny zavatra rehetra ary nataony filoha ambony indrindra izy amin'ny eglizy zay tenany famenon'izy mpameno tena andavany sy anjakany amin'ny rasambatany rehetra. Raha fitinina izany rehetra izany ry kristianina havana dia ao amin'ny Kristy no fanatenasika ary zay ny vokatry n'izao fankalazasika zao afaliana, finoana, fitiavana ary fanantenana araka ny lazaisika teo mety mahavozy isika miatrika ny zava-misy satria toa mandresy zao tontolo zao toa mandresy ho iaho fa i Kristy ankahery asika tahaka ny nankahirezan'ireo apôstôly tahaka ny nankarezany any Lucien Botofasoa ka afaka mizoro ho tena ho vavolombelona isika ry kristianina havana aokarisika ahay anararotra an'izao taona ny fandaliana-pinoana izao no alalinsika i Jesoa mpiarabelona amintsika velona ny finoansika ankehitriny ka engany mba hiroso bebe kokoa amin'ny lalindalina isika amin'izay fiainana ny finoansika izay ka hay ampitrotra tokoa ny finoana sy ny fiainana andavanandro isika ka isika zao no Jesoa mpiarabelona amin'ireo manodidina ansika ka okary mba ho entan'ny fanahy masina tokoa isika ry Jesoa Kristy zokinay io engany ny fankalazanay an'izao fiakarana izao dia ho feno hafaliana tokoa izahay, ho feno fanantenana ka hiroso lalindalina koa amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra anay. Ianao zokinay ane anampy anay mba ho velona tokoa eo anivonay ianao ary entan'izany zahay dia mba hiaraka iombona anjara amin'ny asa fanitarana ny fanjakan'Andriamanitra araky ny fanirahana ataonao anay androany ka ny fiainanay tokoa ane mba ho fahazavana sy fanasina ho an'ireo manodidina anay ka izahay tokoa ane mba ho Jesoa mpiarabelona amin'ireo manodidina anay. Aoka tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ranolotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy.
fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi visible, à toi Dieu seul.